ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana ry avako malala no iarabananao ny tokantranany tratra dia alatsinainy ny fahavalo amby roapolo ny volana martsa ity. Ny fifalian'i Jesosy Kristy tompo mpamonjy ny toetra aminao hatrany ry havako. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ry havana no voalahatra mofinaina ampahirezana anao. Asan'ny apôstôly toko voalohany iny andininy fa 5:20 ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fa 5:20 ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary tamin'izany androany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Petera. Tokony 20 no isan'ny olona vory teo. Ka nanao hoe, ry rahalahy, tsy maintsy no tanterahana ilay tenin'ny soatra masina nampilazai ny fanahy masina teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy, izay tonga mpitarika ny olona ny sambotra an'i Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompoana izao koa. Koa izany lehilahy izany no nahazo tamin'ny tambany fahotany ary potraka ny ankohoka izy dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatry izay rehetra monina tao Jerosalema zany ka ny anaran'izany sahy izany amin'ny fiteniny dia atao hoe Akeldama, izany hoe Sandra. Fa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe aoka ho lao ny fonenany ary aoka tsisy olona onona ary koa aoka ho lasan'ny olon-kafa ny anjara rarahany. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mitantara ny fiafaran'ny fiainan'ny Jodasy ny toritenin'ny Petera ry havana amin'ity mofinaina voalahatra eto am-pelatanantsika ity. Ny fiafaran'ny fiainan'ny Jodasy izay tsy Petera ihany akory no milaza azy na Lioka ihany no mitantara azy fa i Matio koa. Jodasy izay isan'ireo apôstôly fa fantatsika fa namadika ny tompo izy amin'izao fotoanany kareny izao moa dia ahatsiarovantsika ny fangiry firen'ny tompo dia tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny kareny, ny tantaran'ny fangiry firen'ny tompo, ny tantaran'ny Jodasy. Ary dia asehon'ny Lioka fa i Petera eto tena nazava fa ny fiafaran'ny fiainan'ny Jodasy dia nahatsiravina indrindra. Misy fahasamihafany ray ilay tantara ry havako malala. Raha mamaky ny Matio toko 7:15 sika dia hoy ny filazan'ny Matio azy amin'ny andininy 5. Ary noho natsipiny teo amin'ny tempolo ny vola dia nialy izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nanato tena ka dia maty. Matio zany raha amin'ny tantaran'ny fahafatesan'ny Jodasy dia izy manao hoe naneny ny Jodasy amin'ny toko 7 am-penatanantsika io. Andininy 3 dia izy manao hoe dia noelohina Jesosy dia naneny ny Jodasy satria tsy noheveriny Jodasy mihitsy ho tonga hatrany amin'ny fanamelohana ho faty an'i Jesosy, ny famadihany an'i Jesosy, fa noeritreretiny fotsiny ho fanolorana an'i Jesosy fotsiny ihany dia heveriny ho hijanona hatreo kanjo ny afara hatrany amin'ny famonoana na ny fahafatesan'i Jesosy dia naneny ny Jodasy Matio ary dia ho setriny izay nenina izay na vokatra izay nenina izay dia nananto tena tamin'ny tady mody izy ary dia maty. I Lioka kosa mitantara ny bokin'ny asan'ny apôstôly satria moa Lioka ohatra ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Dia i Lioka kosa mitantara manao hoe dia potraky Jodasy dia ninkohoka dia vaky ny kibony dia nipoaka dia nivaroraka ny tsinainy. Raha afaka malala ahoana no ataontsika hoe anambarana reo tantara anankiroa reo, tantara samihafa ve izy ireo sa tantara anankiray ihany? Ny mpivaofy ny testamenta vaovao dia miara-manaiky fa tsy de tantara mifanohitra loatra akory izy ireo. Ny mpivaofy ny testamenta vaovao dia milaza fa tantara mifampitohy izy ireo. Matio dia ny tantara fa nanato tena
jodasy ary toy izany lioka de tsy niteny mihitsy eto manao hoe tsy nanato teny jodasy fa io fotsiny lioka manao hoe dia potraky izy zany hoe lavo izy de ny njera ny koka de vaky ny kibony de ny poka de ny varoraka ny tsinainy andiny fa valo ambiny folo zany hoe ny fijerin'ireo mpivaofy dia tena nanato tena ihany jodasy saingy rehefa kelikely zay moa ny fitrakan-javatra de tapaka ny tady fitrangan-javatra rehefa mandinika hita eo amin'ny tantaran'ny famonotena tany Palestina tamin'ny fotoan'andro dia lony tady vaky de menjera lay olona mianato tena ary rehefa menjely izy dia potraka vaky ny tsinainy arak'izay voalaza teo zany hoe ilioka tsy ny tantara ny fomba nahafatesan'ny jodasy fa imatio ny tantara ny fomba nahafatesan'ny jodasy fa ilioka kosa ndray no manohy ny tantara hoe de fomba mahatsiravina mihitsy ny nahafatesan'ny jodasy zany hoe mifampitoy zany reo tantara ireo fa tsy mifanohitra velively akory ny votoatin'ilay tantara de ny hoe zava-doza ny fialana amin'ny antso zay niantson'Andriamanitra zava-doza ary mahatonga fahafatesana ny fivadiana amin'ny antso zay niantson'Andriamanitra mampagoroa rehefa malala ny tantaran'ny jodasy satria teo ampelantanan'ny jodasy ny famonjena ny fanahy ny azony natao tsara ny bebaka tahaka ny petera ko ngena madika an' Jesosy fa tsy nibebaka jodasy ary lay tsy fibebahan'ny jodasy de nahatonga fahafatesana ho azy hotsika manao hoe nytiany lioka tantaraina de tsotra rehefa mivadika amin'ny miala amin'ny antso mivadika amin'ny antso zay nantsona azy ny mpanompon'Andriamanitra ka tsy mibebaka de miteraka fahafatesana ho azy zany re afako mety ho be dibe ny olona zay manona ny antson'Andriamanitra fa ndraindray tsy mahatoky am'ireny antso reny manomboka any amin'ny antson'ny ray aman-dreny mitondra ny zanany Batisa ka manao fanekiro anatrer'Andriamanitra mamakivaky amin'ny antson'ny mpandray ka manao voady eo anatrer'Andriamanitra tonga amin'ny antson'ny dekona antson'ny mpiandry antson'ny katekista antson'ny mpitandrina ireo antso isan-karazany zay andrenesantsika ny fitiavan'Andriamanitra fa izao mahatoky ve isika de ndraindray ny afaka malala rehefa tsy mahatoky isika satria mety ho lalovan'ny mpanompon'Andriamanitra ny fihizany toetra de ambarany lioka manao hoe ny fibebahana ny fanetreteny eo anatrer'Andriamanitra ny tena zava-dehibe fa tsy fantosirana ny antso akory tsy mahasoa ny fantosirana ny antso fa izay mampiatritra afaka malala akoatr'izay tia ny lioka tantarainy amin'ny hoe tokony ho mahatoky amin'ny antso isika tsy mahasoa ny fialana amin'ny antso fa izay tia ny lioka tantaraina ry afaka malala amin'ity tantara ity de Andriamanitra ny tompon'ny fiantsona Andriamanitra no tompon'ny fiantsona ary izay andinitsotra masina eto ampelantanantsika raha teo moa dia ity toko voalohany ity dia mitantara ny nanolona an Jodasy ny nanolona an Jodasy ny fomba nanolona an Jodasy sy ny antony nanolona an Jodasy raha toka mijery tantarantsika rehefa ko malala ny eto ampelantanantsika moa de ny andiny ny vitsivitsy ihany fa tsara ny amatarantsika ny ity toko voalohany ity fa ireo apôstôly zany dia 20 teo eo ro mpianatry Jesosy 20 ry apôstôly fa 20 ny mpianatry Jesosy araky toritenin'ny Petera voalaza fa nanatrika ny toritenin'ny Petera 20 eo zany le olona izay mpianatry Jesosy na toe mpianatry Jesosy de olona nanaraka ny fampianaran'i Jesosy nahita maso an Jesosy nanatitry maso ny fahagagana sy ny sisa rehetra 20 ny apôstôly fa 20 kosa ireo olona zay nanatitry maso an Jesosy nanatitry maso ny fahagagana nataony de ifidy izay hosolon'ny Jodasy ara ny apôstôly ary rehefa ifidy zay solon'ny Jodasy izy dia namerina ny tantaran'ny Jodasy aloha izao angeny nitrange tamin'ny Jodasy ka de andeha isika anolo ilay Jodasy de araky nitatsika any amin'ny andininy manaraka any amin'ny andininy 25 na marimarina koa andininy 27 ka hatramin'ny andininy 29 dia
nifidy anakiroa izy hoe izy amin'ny ireto olona izay akaiky an' Jesoa reto am'ro 20 ivelan'ny apôstôly dia izy am'ireo no ifantenana ka atao isolo an' Jodasy de nifantenana anakiroa mivepetra de zay nahita maso an' Jesoa dia i Josefa na i Barsabasy na ataoko hoe Josto sy Matia de natao ny filokana moa de tahaka reny ataotsika ohatra hoe mety ho pile ho fasy tahaka zany de natao ny filokana ary dia i Matia no lany ny solo an' Jodasy dia eo ry avako malala no mamperitreritra zany hoe inona no antony ny tantarany Lioka ity tantara ity ny antony tantarany Lioka ity tantara ity zany de zao ifidy ny solon'ny Jodasy izy hoy tsika teo ka nanorina ny fifidianana ny solon'ny Jodasy tamin'ny toetra tsy mendrika nananany Jodasy ny mpivaofy ry avako malala reo exégète ny testamenta vaovao dia mandiso mihitsy ny akabeazany mandiso ny fomba fiasan'ny apôstôly ary manazava ity andinitsohatra masina ity ho fivilin-dalana ihany ny antony de zao rehefa tena mandinika lay andinitsohatra masina isika ry afaka malala de eo ihany Matia no re tsy re mihitsy Matia ao arinany zao Matia zany ilay voafidy ho ny solo an' Jodasy fa tsy re mihitsy Matia hoe inona ny asan'ny Matia to amin'ny tantarany fitoriana filazantsara inona ny zavatra nataony Matia inona ny fitoriana filazantsara nataony Matia tsy hita mihitsy tao anatin'ny tantara na ny tantara-piangonana io na ny tantarany sohatra masina io tsy hita mihitsy de ireo mpandinika sohatra masina testamenta voa de milaza fa somary maika na ny marimarina kokoa maika loatra ny apôstôly tamin'ny fifidianana izay andimby an' Jodasy fa ny tena nofidin'ny tompo andimby an' Jodasy na an'olo an' Jodasy de ny asan'ny apôstôly toko 7 ny manazava azy de tsy afa-tsy akory fa i Paoly no nofidin'i Jesoa andimby na an'olo an' Jodasy zany hoe amin'ny ty asan'ny apôstôly toko 1 ity sy ny asan'ny apôly toko 7 de zao ny fandona na ny fanohitra ny fifidianan'ny olona sy ny fifidianan'i Jesoa ny olona dia nijery ivelany ireo 20 lany fidy de nanao filokana ka dia nifidy any Matia fa tena nofidiny ny tompo handimby ny Jodasy ho tsika teo de i Paoly raha afaka malala mikasika ny antson'Andriamanitra moa no resahantsika eto fa raha jerena amin'ny lafiny teolojia fa tsy natsipirian'ny teny loatra de mazava zany ity andinitsotra masina eto ampiaratanantsika ity inona ny fahadisoan'ny apôstôly raha izay nazo itsarana azy inona ny fahadisoana na mety ho fahalemeny ny fiangonana tarafina amin'ny ty asan'ny apôstôly toko 1 ity de zao voalohany de zao ny fifidianana ry havako malala ny fifidianana ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony tsy ho lasa lohan'ny asan'ny fanamasina tsy afa-misaraka amin'ny asan'ny fanamasina ny fifidianana jereo tsara raha mamaky ity toko ity isika fa ilay fifidianana izay andimby an' Jodasy dia lasa lohan'ny filatsahan'ny fanamasina ny filatsahan'ny fanamasina asan'ny apôstôly toko 2 Jesoa efa nilaza manao hoe andininy 15 amin'ny toko 1 azo ery anareo amin'ny filatsahan'ny fanamasina ary ho vavolombeloko any Jerosalema eran'ny Jodia Samaria ary hatrany amin'ny farany tany fa izao mendrasa aloha ianareo ny fanamasina mendrasa ianareo ny asan'ny fanamasina andininy 15 kanjo melona atongavany fanamasina de efa nataon'ny retim-pianatra ny fifidianana tsy hoe tsy tiany Jesoa akory Matia tsy zay loatra ny olana tsy hoe le fifidianana ny tsy nakasitran'Andriamanitra tsy zay loatra ny olana
tsy manazava n'izany mihitsy ny asan'ny apôstôly tsy manazava n'izany lioka fa manazava fotsiny ihany manao hoe hafa ny fifidianan'i jesosy ary mety ho hafa ny fifidianan'ny olombelona ny fifidianana zay mety ho ataon'ny olombelona ry avako malala de mety ho fifidianana ataontsika hoe mety ho amaha olombelona fotsiny ihany ary rehefa fifidianana maha olombelona de tsy mitondra vokatra de manahoana loatra hoy ampianarin'ny lioka antsika zany amin'ny ity asan'ny apôstôly toko voalohany sy toko faharoa ty de zao aoka ny fanahy masin'Andriamanitra no hialolalana izay mety ho fifidianana ataon'ny fiangonana aoka ny fanahy masin'Andriamanitra no hialolavina am'izay mety ho kajikajy n'olombelona tsy ny fepetra n'olombelona mihitsy akory ny tompony teny farany jereo tsara ny fepetra zay nataony reto 20 lala ny apôstôly tamin'ny fifidianana zay handimby any Jodasy olona izay nafantatra an' Jesosy olona nahita maso an' Jesosy olona akaiky an' Jesosy zay le fepetra zay le masotsivana zay le critère andao ary tsika hifidy Jesosy nohony Jodasy inona ny fepetra aoka kosa mba olona mba vavolombelona nahita maso hoe aoka kosa mba olombelona mba akaiky mba mpianatra mba teo foany zay le fepetra raha maha olombelona kartezianina tsika am'izao vanim-potoana ankehitriny zao de tsy maintsy ho zay ny fepetra tsika nefa ny fepetran' Jesosy tsy zay rehefa nifidy an'i Paoly Jesosy de Paoly samy hafa mihitsy amin'ny Matia Paoly tsy nahita maso an' Jesosy nandray mandeha aza Paoly tsy nifanerasera tamin'i Jesosy nandray mandeha aza Jesosy taty Palestina Galily namakivaky an'i Samaria ary maty taty Jodia nandritry ny 13 taona de nivezivezy tamin'ny faritry Palestina iny Jesosy tany Galily tany Jerosalema tahaky ny maha olo-pirenena jiosy azy fa zay ihany Paoly taizany lehibe tany Tarsosy no zany de zao tsy mifankahita mihitsy Jesosy sy Paoly tsy mba nahita an' Jesosy tahaka andry Matia tsy mba nahita an' Jesosy tahaka andry Petera tsy nisasahan' Jesosy tongotra tahaka andry Jaona tsy nahita ny fahagagana tahaka natao tamin'ny Petera na ry ireo ataontsika hoe ry Jakoba tsy nahita ny fiovantareny na Jesosy tahaka andry Jakoba sy ry Jaona mba andry Petera fa Paoly de any amin'ny kilometatra lavitra any Jerosalema ny lehibe nefa de izao izy no nofidiny Jesosy ho apôstôly nifanohitra am'lay critère na lay masotsiva napetraky ny olombelona napetraky rety mpianatra rety aoka ny apôstôly ho nahita maso an' Jesosy aoka olona mifanerasera am' Jesosy kinanjo rehefa nandimby ny solon'ny Jodasy rehefa nifidy zay ho solon'ny Jodasy Jesosy de zao olona tsy nifanerasera taminy akory rehavako malala ity asan'ny apôstôly toko voalohany ity sy ny asan'ny apôstôly toko fasivy de mampatsiaro atsika ny fifidianany mpanjaka fifidianany zanak'Israely mpanjaka raha nifidy an'i Saoly mpanjaka ho mpanjaka ny zanak'Israely de hoy ny tompony teny tamin'ny zanak'Israely manao hoe nareo de mijery ny ivelany fa tsy mijery ny ao anaty rehavako malala tsy diso akory ny mety ho fametrahantsika masotsivana maro samihafa tsy diso akory ny ananatsika fomba fijery amaha olombelona atsika fa izao ny ampianarin'ny lioka atsika melony zavatra rehetra meloa zany antson'Andriamanitra izany meloa zay mety ho fifidianany fiangonana meloa zay mety ho afantaran'ny fiangonana ny antson'Andriamanitra omeo toerana aloha ny fanahy masina zava-dehibe ny fanahy masina ny asa ny fanahy masina eto amin'ity asoatra masina ity de zao lasa aloha ny fifidianana lasa alohan'ny fangatahana ny firotsahan'ny fanahy masina fa rehefa malala zay ampianariny te tsotra masina ity de zao ny fototra iorenany lay fifidianana mihitsy lay fototra iorenany lay fifidianana Petera eto any de mitoriteny zany manazava hoe zao ny antony ifidianana azy satria banga ny toerana satria namadika atsika Jodasy satria nivadika tamin'ny tompo Jodasy ary nefa rano ny fiainany de mahatsiravina mihitsy fitantaran'ny Petera azy araka volazan'ny Lioka de zao potraka mihitsy izy ny koka tamin'ny tany zany hoe lay maha olona azy lay lohany potika ny ondrika tamin'ny tany ary lay zavatra mahafinaritra azy ny kibony zany hoe lay fitiavatena lay maha olona azy lay zavatra ny rehareany rava ny koka tamin'ny tany izy vaky ny kibony poka
ny varoraka ny tsinay zany hoe petera dia maneho lay fahavoazana nahazo any Jodasy ary manorona lay fifidianana amin'izany dia hoy ny filazam-baovavy amin'ny testamenta vaovao hoe tsy zay ka raha mifidy olona handibeny Jodasy de tsy miainga amin'ny fahotany Jodasy loatra satria rehefa ko malala rehefa mifidy olona isika na rehefa mifidy olona ny fiangonana ataovy hoe mifidy tompon'andraikitry ny sampany izy ataovy hoe mifidy tompon'andraikitry anatin'ny fiangonana izy de korina ve io olona ve io biraom-piangonana ve io de ahitsin'ireo mpivofin'ny testamenta vaovao fa tsy mifidy ny fototry ny fifidianana de tsy hoe banga ny toerana tsy zay ka ary tsy hoe satria nanao ny tsy netiny teo de andeha isy olo tsy zay ka tsy zay mihitsy ny antony tsy mifidy olona ny fiangonana ka mitodika amin'ny faharatsiny ny hafa hoe andoatsika ifidy olona tsaratsara fa ratsy loatra le teo andoatsika ifidy olona mendrika fa tena mpanota le teo tsy zay ny fototra iorenan'ny fifidianany fiangonana le afako malala ny fifidianan'izao tontolo zao noho zany fifidianan'izao tontolo zao noho izany hoe andao atao fa banga ny toerana ka de tsy mety andehantsika ifidy na koa hoe ratsy toetra loatra le teo nanao ny tsy mety andehantsika ifidy tsy zay ny fototry ny fifidianany fiangonana le afako malala tsy zay ny fototry ny fifidianany Jesosy ary zay no ambarandreo mpivoavy ny testamenta vaovao fa ny fifidianan'Andriamanitra tsy miorina mihitsy amin'ny fahalemen'olombelona tsy miainga amin'ny hoe ratsy le teo tsy mendrika le teo ka de tady vahaolantsika tsy zay ny fototry ny fifidianana raha ohatra ka izay de fifidianan'olombelona fotsiny ihany izy ary mety tsy havitana inona na inona aza ilay zay ho fidiana satria miankina amin'ny saina maha-olombelona tsy hoe tsy tian'Andriamanitra zay fidintsika amin'ny fomba tahaka zany tsy hoe tsy akasitran'Andriamanitra fa Andriamanitra manana ny fomba fijeriny mihitsy de izao ry havako malala jereo tsara ny fomba ny fidianany tompo na ny antson'ny tompo any Saoly ho tonga Paoly asan'ny apôstôly toko fahasivy samy tsy mety ihany samy nanenjika ny fiangonana ihany na i Jodasy na i Paoly samy mpanota fa izao inona na samy hafa azy i Saoly ny bebaka Saoly ny bebaka zany hoe ny antso ny fototra iorena ny antson'Andriamanitra ry havako malala de izao ny fibebahan'ny olona ny olona mibebaka ary izay ny mahatonga atsika ry havako malala raha mamaky itony boky ny asan'ny apôstôly toko de mahatsara manao hoe raha mifidy isika ry havako malala de tsy hoe manaiky ho tariny fanahy masina ihany fa ny anton'lay fifidianana mihitsy ny anton'lay antson'Andriamanitra de izao tsy hoe manolo ny banga tsy zay loatra zay eo ihany fa ny voalohany de izao lay asa mpanaovin'Andriamanitra ny antony fidianan'ny fiangonana tsy noho ny faharatsin-dranona na noho ny tsy fetezany fiainan'ny ndrana tsy zay loatra tsy mitodika amin'ny fahalemen'ny hafa ny antony fidianan'ny fiangonana tsy hoe mameny ny banka tsika ry havako malala tsy mifidy olona mba hameny ny banka tsy zay fotsiny ihany fa mety ho feny ny banka fa ny asa tsy vita fa ny antony fidianan'ny fiangonana ny fifidianan'i Jesosy ny antson'Andriamanitra de izao misy asa tian'Andriamanitra hampanaovina ny asan'ny apôstôly eto de manazava fa ny antony ny fidianan'ny fiangonana de izao hameny ny banga fotsiny ihany banga ny toerana de feno izy tsy zay ry havako malala fa neny Jesosy de izao misy asa miandry ka de anendry olon'Andriamanitra zany hoe ny antony fifidianan'Andriamanitra de izao ny dika ny fifidianan'Andriamanitra na ny antson'Andriamanitra de izao misy asa miandry iza no anao an'iny asa iny zay nge mahatonga ny boky ny Isaia mpaminany Isaia toko fahaenina antson'Andriamanitra tamin'ny Isaia mpaminany de izao iza no andeha ho irakay ny antson'Andriamanitra tamin'ny Mosesy de izao reko hitako ny fahavonin'ny oloko any Egipta ka de iraiko ianao hanafaka azy zany hoe tsy lay fahabangana toerana lay famenona toerana ny zava-dehibe fa ny fahatsamban'ny fiangonana hoe inona ny asa zany hoe ny antson'Andriamanitra de mifamatotra amin'ny asa inona ny asa tian'Andriamanitra natao te hitona ny jentilisa ino ny Jesosy izy te hitona ny jentilisa andray an' Jesosy izy iza no afaka mahavitan'izany iza ny tendren'Andriamanitra ho am'izany Saoly no zany de izao ny antony ny etsonany Saoly dia mazava ho tonga Paoly de mazava tsara ho apôstôlin'ny
jentlisy izy ary zay mahatonga ny paoly ny teny tamin'ny timoty manao hoe misaotra an'andriamanitra fa notendreny natsoiny a de nitefeny a de nataony amin'ny fanompona ry avako malalo mila mietrehitra isika fiangonana rehefa tonga am'ireny fotoana ny fifidianana fotoana ny vanavaozana na le fomba ny fidianana azy ara raha ohatra ka mamaky ny dictionnaire nysoratany ranjavola ianao ka mijery ny hoe maty ao anatin'ny dictionnaire de hoe ny filazany ranjavola azy manao hoe raha mijery ny tantarany maty a de izy manao hoe na de lay hoe filokana aza de efa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra lay fomba fifidianana de efa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra rary ny loatra ho ranjavola raha toka tsy nahavitana inana iny maty sanatria tsy ny tsara ny maty raha ranjavola mpitandrina raha mitantarana zany eo amin'ny dictionnaire amin'ny baiboly fa te hiteny izy manao hoe zao ry avako malala mety misy fifidianana mety misy antson'andriamanitra ny fomba mety misy fomba fiasantsika fiangonana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ndraindray mandeha ranofo isika ndraindray mandeha amin'ny endrika ivelany isika ndraindray tsy mijery ny asa isika tsy mijery hoe inona moa ny zavatra tena inona ny tena dika n'lay anson'andriamanitra inona ny tena dika ny antony ametrahany io olona antsoin'andriamanitra io fa ndraindray fahazarana fotsiny ny fidianantsika famenona ny banga mandeha amin'ny lafin-javatra maha-olombelona fotsiny ihany de ahitsiny matio zany ry avako malala eto ahitsiny matio rehefa mifidy isika ry avako malala rehefa mandray andraikitra sika ry avako malala aveloan'ny fanahy masina elo avelao Jesoa no ifidy ahoana ny hoe Jesoa no mifidy ny antson'andriamanitra rehefa Jesoa no mifidy de izao miorona amin'ny fitiavany zany tsy miorona am'izay fahafatesan'ny Jodas tsy miorona am'izay mety hoe faharatsian'ny olona tsy miorona tsy zany ny mahamaiky fa miorona amin'ny fitiavan'andriamanitra tsy ireo tsara ny antson'andriamanitra rehefa mijery ny fijogona vavolombelon'ny Paoly ianao zay mpandinika rehetra eo tsika to de milaza fa i Paoly no nidibeny Jodas fa tsy maty dia ao am' Jesoa dia rehefa mijery tsara ny fijogona vavolombelon'ny Paoly anao de jereo tsara apôstôly ny fahasoavana izy tsy ny tanisany tsy fetezany toetrany izy raha misy mpanota de zany lohano izy fa jereo tsara lay fifidianan'andriamanitra azy avako malalo eto ampamaranana zao voalahatra ho mofinainao anao zao inona no entina mampahery anao zay zao manolora tena aoka hitoetra mandrakariva am'izany antsony antson'ny tompo anao zany ianao de mahatokia ny io antsony antson'ny tompo anao io tsy kisendrasendra ny maha-kristianina anao tsy olombelona no nifidy anao fa Andriamanitra tahaka ny fidianany tompo any Saoly ho tonga Paoly no ny fidianana anao ary dia aoka hitoetra am'izany fiantsona izany sanatria tsy akahoatra ny amin'ny Jodasy tsika efa fantatrao ny toetrany ny efa rany ny fiainany ny vadiany tamin'ny tompo ny fitiavam-bolany ny fitiavam-boninahitra ny fitiavany zay rehetra zavatra zao tontolo zao nanosika azy amadika an' Jesoa natonga azy nanadino ny antso maha-apôstôly azy fa ianao ry avako malala mpanompon'Andriamanitra no fidin'Andriamanitra ary asan'ny fanahy masina nahatonga anao mpino nahatonga anao tompona andraikitra ao anatin'ny fiangonana am'izay mety fanompona tandrify ianao fanompona masiny zany de mitoera ry avako malala am'izany fanompona masiny zany avokatra be iny asanao tsy olombelona no nifidy anao fa Andriamanitra ary rehefa Andriamanitra no nifidy anao de izy ihany mampahery anao avy tanan'izany asa fanompony zany aza isan'izay mangatsika aza isan'izay mihemotra sanatria azony mafy tany mafy zay anananao mba tsisy andrombaka lay satrim-poninahitra efa nomenanao avako malala betsaka ny kristianina am'izao andro ankehitriny zao no mihemotra mangatsika indraindray moratohina indraindray satria mieritreritra fa ny olona no nifidy azy satria mieritreritra fa ny olona no nametraka azy teo ny mpanompon'Andriamanitra avako malala tsy zany tsy ny olona no nametraka taonao teo amin'io andraikitra zay sahaninao io fa Andriamanitra no nametraka anao teo ny olona ray mieritreritra ka zange matoa tonga dekona de nifidinareo zay matoa tonga protokona de nifidinareo zay matoa tonga filotsampana de nifidinareo azy zay tsy ry avako malalo fitaovana ihany reny
fa mba hahatonga anao aomby tahaka ny fombiazan'ny paoly de zao mino fa Andriamanitra no mifidy anao ary asan'ny fanamasiny zany de mahereza ry avako malala tazony mafy ny antso zay efa nitsonanao na inona mety ho zavatsarotra lalovanao na inona mety ho fahalemenao koa aza eo ampanatanterahana ny antso tahak'izay nitsona ny paoly angamo tanteraka fa izao nitoetra ho mahatoky izy de Andriamanitra hitahiry anao am'izay antso ny antsony ny tompo anao amaha kristianina anao ary de hiteny tahaka amin'ny paoly anao manao hoe fantatro zay nividy aho fantatro zay inoko ary efa amin'ny fotoana avitany ny azakazako eo de hiteny anao manao hoe nahatanteraka ny azakazako afaka malala hitahiry ny antsonao ane Jesosy satria tiany ianao ivavaka sika tompo misaotra anao zahay misaotra anao noho ny famindramponao misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao misaotra anao noho ny amin'ny antso zay nitsonao anay tompo nandre ny antsonao zahay de tonga pino tonga kristianina ary nandray ny osotry ny fanahinao masina tamin'ny alalan'ny batisa zanaky ny fahasoavana tsy olombelona no ny antso anay fa enao Jesosy ny antsonay tsy niorina tamin'ny fahalemen'olombelona fa niorina tamin'ny fahasoavanao Jesosy ny antso zay netefa taminay tsy antso mameny ny banga fa antso ho amin'ny andraikitra mazava zay tianao ampanaovina anay ny antso zay iantsonao anay tsy antso ho amin'ny fahazarana tsy antso hamenona toerana fa antso zay misy fikasana misy fandaharana asa tianao tanterahanay tompo de terizo zany antso zany ho antso ny fifaliana ho antso ny fitiavana ary ampahirezo zahay tsy angatsika eo ampanatanterahana ny antso zay efa nitsonao anay atao fantatro zao tontolo zao sy zay rehetra mifanerasera aminay fa nandray antso zahay de ampahirezo tompo ny mpino tsiraray avy fa misy dikany eo imasonao ny tsiraray avy manana adidy sy andraikitra eo imasonao ny mpino tsiraray avy iandrasanao vokatra iandrasanao asa iandrasanao fanolora-tena mba hamo ny mpino tsiraray avy tompo de mankasitraka anao zahay de rizo ny antsonay am'izao fotoanany karemy izao de tao am'izay andiny tena hafantatra fa miandry anay ianao mba hamo eo amin'ny toerana rehetra zay misy anay jereo ny tanindrazanay jereo izao tontolo zao jereo ny ankohonanay tompo miandry anay amo efa nanolo tena handray anao tompo sy mpamonjy zahay de tao amin'ny tompo ho vavolombelo fitiavanao tao miteny tahaka ny Paoly manao hoe ataonay voninahitra ny fitoriana ny filazantsaranao fanaka voafidinao zahay fiangonana ary novidinao tamin'ny ranao de ampahirezy tompo tsy anadino tsy anamaivana ny antsonao tsy anao tsinitsinina ny antsonao tahaka ny Jodasy zanatry fa ataony kosanao zava-dehibe ny antsonao tahaka ny Paoly mitoera aminay tompo tsara ampahirezo zahay no ny asany fanahinao masina aminaranao Jesosy amen